as she slips in. Sabata fahadimy volana martsa taona 2024 ampifaliana sampitiavana be indray no iarabako antsika rehetra manaraka ity fandarana ity. Arak'izao efa tatiko izao dia efa manomboka ny fanondranana ny vato fototra ny fiangonana Fibe eto Ambohimarina ka izany indrindra no natonga ampastora taty Ambohimarina ampahery sy anamanga ny fiangonana. Manasanao ary aho anaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Ankafizo tompoko. Why aren't his words teaching? And if we are the body, why aren't his feet? Asuva della maior sotica zona la slava la tutto. Asuva mali, parece penalty. Insomma la suffianza. No be super daylight, but you do fanaye. Easy is like panzaka. Easy panzaka. Super laka. Easy la senda manda. Udu fava. Lela maye. Della malata tu pullaka. Se uma vida tem na igreja, tu por família não, isa humano tulu. Sino nas agências met ananaku tumporat si misianau. Se uma vida tem na igreja, tu por família não, isa humano tulu. Sino nas agências met ananaku tumporat si misianau.
20 andin'ny fafolo ka hatramin'ny fahenina amby folo ny soramandry ny amin'ny famonjena ataon'ilay solofiny Davida sy ny hira fiderana atao amin'izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany andro izany ny solofiny Jese izay nitsangana ho fanevany firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola nintsitra ny tanany fanondroany hanavitra ny olona izay mbola sisa avy any Siria sy Egypta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina dia nangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka amoron'ny Israely izay voaroka sy anangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazantany efatra ary hitsahatra ny fialonan'i Efraim ary ho fongarina ny fandrafiana ny Joda Efraim tsy alona ny Joda ary Joda tsy andrafy an'i Efraim izay ny amin'ny testamenta taloha ny amin'ny testamenta vaovao indray dia eo amin'ny Mateo 7:20 eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ny soramandry ny nampihinanan'i Jesosy ny olona tsy omby 10,000 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary noho nandeha izany Jesosy dia niondrana tsambokely ny ala teo andeha hitokana any an-tany foana ary raha nandeha izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro ka nandeha an-tanety nanaraka azy ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary nihena azy izy ka nasitrana amin'ny marariny ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa hariva ny andro izao raha vao vahoaka mba hakanesany any vohitra hividy hanina ho azy fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy noenareo hanina izy fa hoy mpianatra taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2 ary hoy izy eto aty amiko izany dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary niraisy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra ary no nefa nivakiny ny mofo dia natolon'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ho tahinana izany tenin'Andriamanitra izany asoa fanahintsika tsirairay avy amen ivavaka isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenantsika ka nahafahantsika nitondra izany amin'ny tranon'Andriamanitra izay fanaterana ny fanatitra ivavaka isika ny amin'ny vakitenin'ny soratra masina koa izay novakina teo mba ny fanamasina no iteny amin'ny alalan'izany vakiteniny izany indray araka ivavaka itsika ary Jehovah'Andriamanitra raha eo misotranao no ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay natratraranay izao sabata izao nirovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra nandritry ny herinandro ka notahinao ny fiangonana tsiraray avy ka tonga amin'ny trano fivavahanao izay fanambaranao fa ny trano fivavahana dia atao fanaterana fanatitra ko dia nitondra izany izay tompo araka ny baikonao ko dia raiso izany mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao dia misaotra raha eo fa efa nieny ny fivavaka ianao ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy nitondra fitahinao any vaokanao tsiraray avy koa mitanena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay mba hoaina sy hery amelombelona ny fanahana eny ny afatra izay hoentina androany indray anao Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay izany mivavaka izany dia mbola angatana sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ilay maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina halleluja amen dia manasantsika ary mba amonjy toerana fifaliana ho ahy indray ny miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra eto Ambomarina tsika voakan'Andriamanitra manerana ny Madagasikara hatra tia ampitan-dranomasina aty izay manaraka tsy tapaka ny afatra isaky ny sabata izay omen'Andriamanitra atsika ka mamangy ato am-piangonantsika ato miditra ato atokantranotsika ato na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny televiziona ko dia mahafaly ahy ny miarabantsika voakan'Andriamanitra tsiraray avy
ary manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana eo amintsika tsiraray avy koa dia mariky ny fampiarabantsika na atao tokantrano atotsika na aty am-piangonana miaino izao afatra izao dia efa nao fahofantanana itsika miaraka amin'ny endrika mba mitsikitsiky fa tsy mimonjimonjy sady zany ve mevoninahitra ary lay mpanjaka ny mpanjaka mba mahagaga ny asan'Andriamanitra mianga avy ato Ambohimarina indray ny afatra amin'ity sabata ity satria isy ny conférence lahady ary araka mahazatra antsika moa dia ny herinandro manaraka an'iny dia misy calendrier foana ny fiangonana nisy batisa indray ny fiangonana amin'ny sabata ho avy izao fa ny rapitso lahady raha akoatra ny lahady moa tsika mienjo zay toroteny zao dia tamin'ny lahady to eto Ambohimarina tsika zany ho an'izay tsy mba mahita olona ho antsoina anatrika conférence tsy afaka nitondra ny namantsika any amin'ny conférence dia tondra namana ato amin'ny fanorenana ato tsika satria anomboka ny fanorenana rapitso ny fiadiana fototra mba fandraisana anjara ny fiangonana amin'izay ny ady andray anjara amin'ny baraminina ny angady ny lapelina efa misy ao fa dia tsika fotsiny zany no manao fa raha afaka mitondra manao vao any an-trano vao maika tsara dia miaraka amin'ny akanjo foentina manorona ny trano satria ny afatra tsika tamin'ny heriny dia hoe makanesa ao tranon'Andriamanitra ozy izy mitondra fa natitra dia io ary le lazainary amin'ny Hébreu hoe aza mahafoy ny fiarahantsika manino ozy izy miangona zany hoe tena fiaraha-miangona zany zany tena baikon'Andriamanitra mihitsy ary ny olona tsy afaka mivavaka intsony dia efa mihamalaina na fa mihemotra izy zany ao amin'ny tranon'Andriamanitra ao ny arahana mivavaka ao ny lazain'i Jehovah mitondra fa natitra makanesa eo anatrehako amin'ny fiangona masina dia mba veriko kely ihany le fiangona masina ho amintsika satria itsika no nomena n'izany toromarika zany fiangona masina izany manga sy fotsy dia efa samy efa hitako tsika efa samy efa manao ezaka arak'izay tratra ny fotsy tena fotsy hita hoe tena fotsy ny manga hita hoe tena manga dia efa hita hoe mahafinaritra lizy ary angataka toro-kevitra mba ny fitarian'ny fanahy masina trany mba omeny toromarika trany itsika amin'le izy hoe tena manga dia tena manga eto ny lohanety zao dia mety hoe tena manga zao zao ty ilay banderole atsika eto ty fa izy ty moa mety takona iny lavabe makany iny zao izy dia hitanareo hita hoe manga fa mbola misy manga noho io ary zao zao mba hita hoe manga misy manga bleu ciel ao fa hita hoe tena manga bleu ciel misy manga bleu roi ozy izy mifitenenana hoe tena manga fa misy manga ohatrany tena manga volomparasy zany misy manga maintso zany misy manga ohatrany gris zany dia mba miezaka tsika mba manova ireny mangamanga ohatrany maintso na mangamanga ohatrany gris na manga ohatrany volomparasy reny fa ataovy tena hita hoe manga ny anaty le akanjo na ny pataloha ambany na ny pataloha fotsy tsika eto Ambohimarina zao azo alamina tsara ny atsika eto torohevitra omeko atsika hoe izay manao fotsy ambany rehetrarehetra ny vehivavy dia ohatra hoe alahatra amin'ny tapany ihany mba mandamina zany ny diakony hoe ianao fotsy ambany ato amin'ny toerana ty daholo zany misy ianao manga ambany ato daholo indray zany zay manga ambany ato amin'ity ato daholo zay manga ambany dia tonga dia hita avy telo zany hoe ito fotsy itsy ny ambaniny itsy manga itsy ny ambaniny dia efa samy mba mangamanga tsy fotsy efa manao exercice tsika an'le corrigium amin'ny faharoapolo taona io dia mandramo ane izay na itsika fiangonana koa zay maheno maheno ny afatra koa am'izao fotoana zao dia efa andramo koa zay dia tahak'izay koa ny lehilahy zay manao pataloha fotsy tonga dia ato daholo ny lehilahy manao pataloha fotsy zay lehilahy manao pataloha manga ato daholo le manao pataloha manga dia amin'ny fotoana io zany tsy misy akanjo carreau na akanjo rahe fotsy sy manga fa tena unique ny manga unique ny fotsy tsy asiana carreau zany anatenatenany ihany fa lazako anareo mahafinaritra be mijery antsika amin'ny fotoana io
ka dia zao dia efa samy efa manomanomana ny zany akanjo zany aza dia hoentina matetika amin'ny taxi be le izy na amin'ny taxi brosy nefa vovoka fotsiny eny an-dalana fotaka fotsiny eny amin'ny lalana fa dia efa homaninao io akanjo zao dia efa homaniko ny any akanjo satria zao any misy vola ka rehefa tonga ny fotoana amin'io avoakako amin'izay le izy dia efa manomana azy zay le fiangonana masina dia miezaka tsika amin'izay mba efa vonona daholo ny tonga ny fotoana dia nyzao zany dia efa miomakomana hatrany hatrany manatera fa natitra amin'ny fiangonana masina anao fiangonana fandroenana lehibe tsika eto ary ity fandroenana ataotsika ty a dia mbola averiko amintsika nisy dia volo atao amin'ny fohy be tao tena mitovitovy amin'ny fihetsiky niny mandranto iny mihitsy nietsika izy ary losifera ny tao a fa miresaka fandroenana moa tsika dia averiko fa ny zavatra ny tenininy dia tena nizingiziny mihitsy iady hatramin'ny farany zay ozy izy tsy avitany io fiangonana io ampiasa olona zay azo ampiasaina ampiady an-trano zay azo ampiadinao indrindra fa reo manao anatin'ireo fanorenanareo sy zay mpiasa ao ny komity ny fanorenanao idiranay dia ampiasainay zay tsy mioronao dia ataonay miady sy mifamaly ohatra n'ireny efa nisy taolo reny dia ho ampiasainay indray zany ozy izy Lucifera mba tsy havitan'io ho ataonay koa zay tsy hanomezan'ny olona koa zay hoentiny manana manao an'io koa na io M7 000 eo arozy izy ho sakananay tsy ho feno sakananay ny olona tsy anao lazainay fa vahoaka fa mandry io mbola takinan'io lazainay fa io vahoaka efa tsisy io amperan-tanana dia mbola takinan'io ko manena ny raha ny ampahafolo nanaovana an'io fa mbola takina ty indray ho ampiasainay dahoary zay azonay ampiasay la ozy izy Lucifera amin'io iasy zay dia raha niezaka ataotsika hatramin'izao a dia mahafinaritra niezaka ataotsika satria na dia eo aza zany trangan-javatra zany a hita mihitsy fa vonontsika hoe maramila vonona hoe tirangana isinana isinana rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana fa sao dia nanao trano ianao ka tsy navita dia ataon'ny olona hoanao izy Jesosy imezan'ny olona imezan'ny olona ary io M7 000 io tsy isy terena nao an'io io mpiatafika 7 arivo io takantsika nanao 300 Gideona tamin'ny nanao 300 tsika Gideona niazakazaka ny olona fa tsy isy ny terena na ny iray ary fa ny oatra lavitra ny tadiavina ary ny isa dia tahaka izany koa ny fiangonana eran'ny Madagasikara raha ny 7 arivo zany raha hoarina amin'ny vahoaka apokalipsy vitsy zany sa maro vitsy zany tsika efa misy hatrany amin'ny efa ho ray tapitrisa any 7 arivo ny maramila tadiavin'ny tompo Jehovah tsy mila maramila be da be tsy aninona tahaka ny hoe 300 ny ilaina dia hitantsika amin'ny hafatra ato koa ne zany fa raha isytsika ny hafatra ato ka jerevana io ilay Isaia toko fa 2:20 Isaia toko fa 2:20 miresaka ny amin'ny silofony Jese ny lohateny eo ny amin'ny famonjena ataon'ny silofony Davida sy ny hira fiderana atao amin'izany dia manomboka ny 10 le vaky tenitsika hoe ary amin'izany andro zany ny silofony Jese zay hitsangana ho fanevany firenena dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra iza moa silofony Jese zay hitsangana io iza io zanakiza zanak Jese iza ny anarany zanany io tian'io resahany io izy io lol izy io Solomon Davida ny zanak Jese fa avy amin'io Davida zanak Jese io izy silofo hipotra dia izy io silofo aterina hipotra io izy Jesosy misy ny endriky ny Davida sy Jesosy eo zany miaraka zany Davida sy Jesosy rehefa nitondra fanjakany Davida dia nomeny Jehovah anazy io Isaia toko fa 2:20 dia ny 7 hatramin'ny 2 hatramin'ny 4 tiany ny fanahy nomeny Jehovah ny Davida ary ny fanahy ny Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavatsaina ny fanahy ny fanoloratsaina sy ny faherezana
ny fanahny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova ary hoanitra kasitrahana any amin'ny fahatahorana an Jehova ka tsy tsara araky ny tany masony izy napiaiky araky ny reny sofiny fa ho tsaraina amin'ny fahamarinana ny malelo ary omeny raro ny mpandefitra amin'ny tany amely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy ary mifofinainy molony amin'nony ratsy fanahy. Io izy raha Davida mitondra fanjakana omeny Jehova ny fanahany fa rehefa tonga Kristy io ihany koa ny teny nomena ndraisin'ny Kristy hoe ny fanahy Jehova itoetra ao aminy fanahy faindrena fanahy fahazavatsaina fanahy fandoratsaina sy ny fahaverezana fanahy fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova. Dia rehefa tonga io eo amin'ny fanjakany Davida tonga amin'ny fanjakany Kristy dia ina ny zavatra hitranga 15 ka hatramin'ny 7 fahamarinana no isikinany ary ny fanahy mahatokony fehikibony ka rehefa misikina n'io fahamarinana io i Davida mpanjaka i Kristy fanahy mahatokony fehikibony dia izao ny zavatra hitranga ary ny ambody ary mitoetra amin'ny zanak'ondry leoparda iaramandry amin'ny zanak'osy zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifay iray toerana ary zazakely iroaka azy ny omby vavy sy ny bera iarakomana ny zanany iaramandry ny liona inana milolo tahaka ny omby ny zaza minono ilalao ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsahanono aniditra ny tanany amin'ny lavaky ny mena rana ary tsy andratra na nimba erany tenombohitra masina izy fa ny tany hoeniky ny fahalalana an Jehova tahaka ny anaronany rano ny fanambinany ranomasina. Zavatra tsy miara-monina zany zazakely isikosikotra ny lavaky ny vipera zany zaza mitsahanono ilalao aniditra ny tanany amin'ny lavaky ny mena rana izany ny liona sy ny ambody sy ny leoparda iarakomana amin'ny zanak'ondry sy ny osy sy ny omby kely mifa zavatra tsy fiarahamonina tsy mirindra zany fa fiarahamonina mifamono zany fiarahamonina mifangalatra zany tahaka ny daly sy ny fokon'olona tahaka ny jiolahy sy ny vahoaka tahaka ny mpanao kidnapinina sy ny voakidnape tsy afaka miaramonina fa amin'izany andro zany ozy izy iaramonina ireo dikany zany isy zany ny fahandriam-pahalemana feno rehefa tonga ny solofon'i Jese tondra ny tany sy ny fanjakana. Halleluja, amen. Zany ny sariny zany tsy isy tsony ny jiolahy tsy isy tsony ny dahalo tsy isy tsony ny mpamon'olona sy ny mpangalatra sy ny mpanolana dia misy ny filaminana ny fandriam-pahalemana dia milamina ny voakan'Andriamanitra sa tsy milamina? Milamina satria efa mitsangana ilay solofon'i Jese dia izy io zao ny resahany azy izay atoko fa 1:12 amin'izany andro zany ny tompo dia mbola haniditra ny tanany fanindroany hanavitra ny olona izay mbola sisa avy an'ny Siria sy Egipta oviana zany ny voalohany dia oviana ny faharoa satria mbola nangona haniditra ny tanany fanindroana ozy izy rehefa tonga izy solofon'ny Jese io haniditra ny tanany fanindroany. Ny voalohany dia zanak'Israely andevy tao Egipta dia navoaka tao ny zanak'Israely fa ny famonjena fanindrony indray rehefa nilaza mpaminany Daniel fa 70 herinandro no voatendro ny firenenao fa rehefa afaka 7 herinandro sy 12 herinandro dia hovonoina ny Mesia rehefa afaka 12 herinandro ary norona ho fanekena herinandro maro izy ary norona fanekena herinandro maro izy ka pitsahatra ny fanatitra alatsatra io le fampitsarana ny fanatitra alatsatra izay aminona ny Mesia rehefa afaka 12 herinandro io zany io le famonjena fanindrony aninjiran'Andriamanitra ny tanany amin'ny vahoakan'ny Israely sy ny Joda izany hoe ny afatesan'ny Kristy io izany tsika moa fa malala an'izany tsika atao amin'ny fiangonana fa inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tokoa Kristy dia rehefa tonga Kristy dia anatanteraka ilay teny izay niresahana ato amin'isay atoko fa 1:12 ty izy hoe hanangona ny faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamoron'ny Israely zay voaroaka sy hanangona ny Joda zay voaely avy any amin'ny vazantany efatra ary hitsahatra ny fialonan'ny Efraima ary fongorona ny fandrafiana ny Joda Efraima tsy alina ny Joda
ary Joda tsy hifandrafy amin'ny Efraima intsony. Zany hoe amin'io famonjena faharoa ataon'i Jesosy io zany a dia hanangona ny Israely sy ny Joda izy, tsy hifandrafy intsony Joda sy ny Efraima. Rehefa tonga Jesosy amonjy ny vahoaka ka nolazainy faminaniany Daniel fa afaka 70 herinandro ny voatendro ny firenenao. Lasa ny 70 herinandro vonoana ny Mesia. Amin'ny herinandro farany io zany sisa ny teny fikasana. No vonoana ny Mesia tao amin'ny atsasaky ny herinandro. Fantatsika ny namono ny Mesia fa ny fivavahana judaisme, ny Israelita, ireo niaraka daholy nanolotra ny Jesosy ombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny Romanina nanasa tanana fa napiatra ny lalàna fa afaka amin'ny raha ny olona marina, dia Kristia no natao sorona teo amin'ny hazo fijaliana mba amonjena ny jiosy sy ny hafa firenena rehetra. Fa ny aninjiran'ny tanany voalohany amin'io dia ny firenena jiosy aloha. Mateo 10 ny 15 ka hatramin'ny 17 zany no ovakitsika. Lohateny dia hoe nandehanan Jesosy nampianatra tany Galilea sy ny antson'ny apôstôly 12 ary ny teny nomena azy. Zao ny teny nomena azy tamin'izany 15. Ireo 12 reo dia nirahan Jesosy ka nodidiany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanànany Samaritana fa leo makany amin'ny ondro very amin'ny taranaky Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tonga Jesosy mbola tsy maty izy dia mibaiko nomeny. Aza mbola makany amin'ny Jentilisa, aza mbola makany amin'ny Samaritana na any amin'ny firenena hafa ianareo fa leo maka amin'ny ondro very amin'ny Israely lazain'ny Isaia io sy ny Joda io atsoina io tonga andiany anankiray. Fa nany aloha mitory amin'izy ireo dia lazao akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Inona nefa ny zavatra nitranga? Jesosy mihitsy nilaza fa tonga amin'ny Israely, tonga amin'ny jiosy ny mazava fa leo ny Israely sy ny jiosy ny inona? Ny maizina, ny azy tsy nandray azy. Zany hoe ny jiosy ny Israelita tsy nandray an'ny Jesosy izay tonga araky ny tenin'ny faminaniana nandroatana azy tao amin'ny oronam-boky. Inona ny zavatra nataony zareo? No vonoiny Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro. Rehefa maty Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro dia 3 taona sy tapany sisa ny fehimpotoanan'ny jiosy ny Israely. Iova ve ny jiosy? Iova ve ny Israely? Amin'ny amonony ny Mesia araky ny faminaniana ka nilazany fa dia zay manaiky an'io ho Mesia na ho Kristy dia roana amin'ny sinagoga. Dia natonga ny Jesosy ilaza rehefa tany an-danitra tao amin'ny fiangonana Simirna hoe ireo zay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Misandoka jiosy tsy izy fa sinagoga ny Satana. Fa maninona izy nilaza sinagoga ny Satana? Kristy indray ary no vononiko. Satana efa nifofony ain'ny Kristy hatramin'izay dia sinagoga ny Satana. Ka rehefa niakatra any an-danitra Kristy, inona nataony reto jiosy reto indray? Inona indray no nataony? Tapitra ny fehimpotoanan'izy ireo dia ny tenin'ny apôstôly Paoly. Asan'ny apôstôly 17. Asan'ny apôstôly 17 vakitsika. Asan'ny apôstôly 17. Ny lohateny eto hoe nandefasana ny Barnabasy Saoly ho misionera sy nampianarany tao Kiprosy dia manomboka tsika ny 270 rehefa avy nitory ny momba ny Jesosy sy ny amin'ny faminaniana momba ny Jesosy ny apôstôly Paoly tamin'ireto jiosy reto dia izao nataon'ny olona rehetrarehetra zay nieno azy. Rehefa vita ny toroteny ka nirava ny fiangonana 270 ary rehefa nivoaka izy dia nangatany olazaina taminy indray zany teny zany amin'ny sabata manaraka. Rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy ny proselita zay nanompan'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy zay niteny taminy ka naporisika azy ahatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary noho tamin'ny sabata manaraka dia saika tahafangona avokoa ny tao tanàna rehetra hieno ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feny fielonana ka nanohitra ny teny nolazain'ny Paoly sady ny teny ratsy. 270 ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo ny tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha satria mbola tsy tapitra
ilay 3 taona sy tapany farany fa rehefa tonga ny fehim-potoana farany le herinandro farany le 7 taona farany 3 taona sy tapany Jesosy novonoina rehefa tonga 3 taona sy tapany sisa dia izy ny apôstôly Paoly ianareo noho tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra satria Jesosy nibaiko manao hoe aza mbola makany amin'ny jentilisa na Samaritana fa any amin'ny ondry very amin'ny Israely izy any amin'ny Jiosy aloha no mandeha fa rehefa manda izany ianareo ka manao ny teninareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay dia indro zay mitodika makany amin'ny jentilisa na dia efa novonoanareo ary Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana ary Jesosy dia mbola misy fehim-potoana ihany ho anareo ry Israely sy ry Jodaisma sy ny Hebreo sy ny namany rehetrarehetra fa rehefa manao ny tenanareo tsy homendrika ianareo dia indro zay mitodika makany amin'ny jentilisa dininy 17 fa zao no nandidiny tompo anay efa nanendry anay ho fahazavany jentilisa aho mba ho fahamonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ianao dininy 20 ary rehefa nandre izany jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra ary zay voalahatra amin'ny fiainana mandrakizay dia nino le famonjena faharoa zany tokony tao amin'ny Israely tokony tao amin'ny Jiosy tao amin'ny Hebreo fa izy ireo mbola voamaky nanentsika ny Kristy sy namono azy ihany dia tonga ilay famonjena naninjirany tanany fandrony ilay silofony Jese fa tonga taty amin'ny Davida taranaka Davida dia ireo zay nino any Kristy nandray any Kristy maty nilevina nitsangana araky ny soratra masina dia hoy Paoly amin'ny Galatiana toko 7 Galatiana toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 Galatiana toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy tsy misy intsony na Jiosy na Grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa ray ihany ianareo rehetra amin'ny Kristy Jesosy fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana niza natao batisa niara-maty amin'ny Kristy araky ny soratra masina niara-ny levona aminy araky ny soratra masina niara-ny tsangana aminy araky ny soratra masina satria zay natao hoe batisa tsy misy nationalité Jiosy intsony na Israelita intsony na Hebraika intsony tsisy intsony rehefa tafiditra amin'ny vala anankiray ilay olona dia mbola misy vahoaka an'Andriamanitra zany any amin'ny Israelita any amin'ny Jodaisma any amin'ny Hebraika any izay mbola ho atsoin'Andriamanitra ho tonga valany anankiray taranaky Abrahama dia tandindona fotsiny zany sisa ilay hoe Israely sy Jodaisma sy Hebraika lasa sary tandindona fotsiny fa le vahoaka zany lasa voangona avy amin'ny vazatany efatra lasa vahoaka anankiray inona tsony moa ny fandrafiana sy elonan'ireo efa samy valy iray tsony izy ireo efa afaka tany amin'ny fiangonana sinagogany Satana zay misandoka ny tenany Jiosy kanto tsy izy izy efa afaka tany lasa anankiray dia tsy mifandrafy itsony ireo vahoaka ireo fa iray dia taranaky Abrahama ao amin'ny Kristy ireo vahoaka ireo mpandresy dia izay ilay hoe ny voalohany aniditra ny tanany fandrony Jehova avy amin'ny silofony Jese io ny voalohany avy eo Egypte ny faharoa ny fahatongavan'ny Kristy fanafanana ny fanandevozana aranofo amin'ny Kristy fanafanana ny fanandevozana ny fahotana fa ny loha laharana nomena an'izany dia ny Israelita ny Jiosy fa saingy ny tonga tamin'izy ireo no mazava fa tsy niraisiny tonga teo amin'ny Kristy fa tsy nandray ny azy izy dia lasa nakany amin'ny jentilisa araky ny faminaniny Daniel hoe 7 herinandro sisa ny voatendry dikan'izay fiemorana fiverenan-dalana zany mbola iverina any amin'izany firenena efa nalohany vavan'i Jehova izany fa efa manana firenena vaovao ndray Kristy naninjirana ny taniny tsy mifandrafy tsony ireo vahoaka ireo satria mbola be da be no atsona avy amin'izy ireny ny avy any amin'ny Israelita any avy any amin'ny Jodaisma any avy any amin'ny Hebraika any ho tonga andiany anankiray ary rehefa tonga andiany anankiray ireo dia tonga amin'ilay vaky tenitsika hanao ny asan'i Kristy Matthieu 7:20 nampinanan Jesosy ny olona tsy omby 10,000 dia noraisitsika amin'ny nampinanana ny olona tsy omby 10,000 dia manomboka ny andininy 5,000
ka hatramin'ny fa 8 aloha no raisitsika ary noho ny ariva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa ariva ny andro izao raha vao ny vahoaka mba hakanaisanay any amin'ny vohitra hividy hanina ho azy fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy menareo hanina izy fa hoy ny mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy azandrano 2 ary hoy izy eto aty amiko izany ato amin'ny Matio dia nilaza Jesosy rehefa hariva ny andro ka tokony alefa mody ny vahoaka fa tsisy sakafo dia hoy Jesosy matsy ny mpianany omeonareo hanina izy dia hoy ny mpianany tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy azandrano 2 taizary mofo 5 sy ho azandrano 2 io tany amin'ny Petera ve io noentin'ny Petera avy any an-tranony sa i André sa i Philippe sa i Natanaela sa i Marka sa i Matthieu sa i Luc no efa mba nanomana sakafo niaraka tamin'i Jesosy dia mazava ho azy fa reo ary niaraka tamin'i Jesosy foana ko taiza nandana nody naka sakafo tsy nisaraka taminy fa avy aiza izy io dia misy tantara kely anankiray mampiseho ny mofo efa miely nilazan'i Jesosy eran'ny tanàna dia miezaka ny olona mandeha mitady azy sy mba mihaino zay resany rehefa manana fotoana fa misy tovolahy kely anankiray zay zazalahy kely tovolahy kely mety eo amin'ny 10 taona izy na 12 taona teny tamin'ny mamany ariva iny ny andro mama za mba avelan'ny mama verapitsy fa mba te eno an'ilay toritenin'io Jesosy io dia mba andeha anaraka azy ihany fa mba azon'ny mama anaovana sakafo kely ve za mba ho eto vao maraina le mamany amin'ny 5 maraina dia efa nifo dia efa namelonafo dia efa nahandro sakafo dia efa nisy ambina trondro glakbasy zay to glakbasy sakaropa anankiroa dia efa tsy nohanina ny arivan'iny fa ozy ny mamany ity dia efa homaniko sakafonao rapitso ity dia efa nendasiny tao dia nimena an'ilay zanany nataony anatin'ny vilia kely dia nifinosina mba tsy hangatsika vao maraina amin'ny 9 sasany dia efa lasa le zandry kely tondra n'ilay mofony andeha mba hieno zay toritenin'i Jesosy hoe aizany misy azy amin'izao tonga amin'izay ary ny fotoana alefa asy mody ny olona hoy ny mpianatra maty Jesosy omeo sakafo izy dia izy ny mpianatra hoe aiza kozy izy na hita sakafo omenany io any amin'ny Jaonary dia nilaza izy hoe na dia sakafo denari firmy vozy izy dia avidy an'io dia avelan'ireo olona reo jaona toko fahinana efa kitsika jaona toko fahenina ny 15 sy ny manaraka Jesosy nanompony masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo izany nataony mba izany toetra azy fa izy malala zay efa ataony mba nitesteny kely zany ny mpianatra hoe ahoana momba finoany reto mpianatra reto aisika nahita vola ahita sakafo omenan'ireto olona ireto ozy izy hividianantsika mofo dia namaly amin'izay Filipo 17 na dia mofo vidina denari 200 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy ny mpianany anankiray dia André Christian rahalahy ny Simona Petera laza taminy hoe misy zazalahy aty manana mofo vary ordea 5 sy azandrano madinika 2 fa ho ampinina moa izany amin'izao olona betsaka izao rehefa samy nienoeny tao daholo zany ny olona dia navoaka n'ilay tovolahy kely tao ny sakafony satria hoe mipetraha zany fa hisakafo zay vao hisakafo efa arivariva fa midimy ihany zay vao miperaka ny olona fomena sakafo dia gatsy sakafo ny ato hoe tovolahy kely boay kely anina io ary nitako mba manana mofo 5 tsy azandrano 2 mbola resy tasavary ingara iny koa ve dia anaiky zalahy kely hoe mety aty ny omena Jesosy zaraina amin'reto olona reto ny mamany any mba sahirana nanao an'iny ka raha ho zaraina ary iny ve tsy ampinina koa ary iny na zaraina na ianao ary ve Jesosy dia hovokiny iny na dia manana fitiava tahaka an'iny tovolahy kely dao ary omeko ty ho an'i Jesosy dia mety omenanao ingeny dia zay fa reto olona reto ahoana toy Jesosy ndana ary teneno izy dia hoety tsy avy makaty le mofo
raha Jesosy aloha mitenen'izany dia za manaiky fa za mba ameny mameny kely fa tsy tonga dia nanany daholo andao fa ilainy Jesosy ty mofo kely ty dia noentiny garany daholo ny mofony dia nameny andry Philippe sur Petera dia noentina atao amin'ny Jesosy zany hoe le mofo kely zany mofo 5 sazan-drano roa matoa mofo 5 mofo kely ange zany hoe mofo gasy na mofo baolina tsy haiko na mofo getraka ny ilazana azy aty Fianaratsoa mokary izy any amin'ny faritra avaratra any trondro kely anankiroa ny endasina tsy hay ny aben'ny zany trondro zany na manao honana ohatran'ny kibe na ohatran'ny felantanana iny noentina teo amin'i Jesosy tsy nanda io tovolahy kely io ny mamany tany tsy nalala azy matoa zany reny ny zavatra noentin'ny tovolahy kely fa tsy nitondra vary eran'ny vilany izy loka eran'ny vilany hozarainy amin'ny namany dia mazava hoe sahaza hoaniny iny ary azo alaina sary hoe fianakaviana sahirana koa ireto satria raha ohatra ka nisy sakafo maro tao mba mety nivoaka daholo ny ray trano rehetra andaotsika andeha akany daholo dia hitondra sakafo aloha dia rehefa tsy tafody dia mba fahany misakafo sady manao excursion fa azo lazany hoe fianakaviana sahirana izy reto dia le tovolahy kely izy zay ihany iny ary mety tsy mahavoky anazy fa rehefa tonga Jesosy hoe nilainy le sakafo dia noentiny tokoa ny le sakafo hoe raha Jesosy ny mila nyity dia omeko ity sakafo ity dia namenan'i Jesosy le tovolahy kely eo miaraka amin'ny mpianatra sy Jesosy ny namany mitazatazany ery dia hoy Jesosy tamin'ireo vahoaka ireo tsy avy mipetraka ny vahoaka rehetrarehetra ozy izy dia nasaina mipetraka ny vahoaka rehetrarehetra allo mipetraha hony itsika rehetra mipetraha fa aza mbola mody aloha fa izy sakafo zaraina omena atsika dia mipetraka tokoa ny olona tsisy nanao adevitra hoe sakafo avy aizy izy nanatitra sakafo fa dia mipetraka dia niraisin'i Jesosy tokoa le mofo dia nivavahany amin'izay sady nindrandra ny lanitra izy nanandratra ny tanany iny mofo iny raha nijerevana tamin'ny sary tamin'ny filma hoe ahoana moa zany ny fisehony zany tonga dia le mofo kely iny teo anatin'ny arona dia nivavaka Jesosy dia nararany dia niraraka le mofo tsy nety nijanona tsony teo anatin'le arona tsy nijanona mihitsy le mofo niraraka le trondro niraraka trondro efa voendy raha na isana ny zazam-behivavy mety natratra 7 arivo ny olona tamin'izany voky sakafo nangonona ny arona 12 no feno fa maninona ny 12 fa tsy enina na 5 na 2 arona dia kiny hoe 12 dia jerevo tsara io miresaka io fa Jesosy sy ny vahoakany Andriamanitra sy ny vahoakany nisa 12 avy amin'ny nisa 3 ampitomboana 4 nisa 3 isan'iza isan'Andriamanitra ny 4 isan'iza isan'olombelona zany hoe ny Andriamanitra sy ny vahoakany ny fakahita io zany dia Andriamanitra tsy mivahoakany tsy mifamono fa mifaninona zany famelona fa io vahoaka 5,000 tsy olona maro namelona ny vahoaka 5,000 io fa zazalahy kely iray nitondra ny anjaran'ny ray manontolo olona iray nitondra ny anjara sakafony ray manontolo nafoiny zany fa navelona nahavoky olona 5 tsy omby 5,000 akoatra ny zaza mahambehivavy fa mba nitestany mpianana izy hoe reto mpianana reto raha testena hoe io mehoanina reo vahoaka be tabe reo dia ina mba ohatsainy takany hoe atsangano amin'izay le fiangonana ngeda be dia ina no ohatsainy mpianatra toy izy mpianatra hoe dia ho vita fiainana vahoaka fareraka io mbola takina 5,000 mbola ampina mihoatra tsy ho vita io fa na dia anao ary avita inona moa zany 5,000 zany amin'io fiangonana ngeza be io inona no vitany 5,000 amin'io fa misy zazalahy manana mofo firy sy mofo 5 fa zao ho an'ny voakan'Andriamanitra koa zay meno amin'ity tranon'ny Jehovah amboarina atao fanaterana fanatitra ity koa misy zazalahy kely koa ao na mety ho zazavavy kely tsy manana fa tsy io izy dia na izy azy mieritreritra na ny tenany azy ny mieritreritra ty moa mba vita inona ny amiko ty fa zao
nafatany ary tsy avoky ny olo 10,000 Jesosy nitaky an'io dia natolony ny azy nameny ny azy satria zay ny antsony Jesosy fa olona tsy omby 10,000 za lazaiko amintsika fiangonana maneran-tany na inona vavan'ny olona vavandry Lucifera milaza hoe tsy ho vity io fiangonana io ho sakananay amin'ny fomba rehetrarehetra io ho ampiasainay za zay ampiasaina ho ampidina ny komity ny fanorenana ho ampidina ny samy mpivavaka andeha ifanasoasao sy nilaza hoe makaiza daholo ny vola e gafanga zao so dia tsy izy koriny ary hoe fitaka fotsiny io sinisisy e ho ataon'ny Lucifera daholo zany a ho ampidina etrano atsontsika taka an'ireny efa nanao fanorenana reny efa nararan'izany tsara daholo zay fiangonana nanao fanorenana fa komba tao misy ndray sasany ampiasainy devola nodikodina fotsiny asaina mividy vy izy dia ataontsika vy fer 8 ny vidiny ohatra dia tonga avy any ny vidiny fer 8 any ampivarotra 15,000 ohatra milaza izy fa hoe 17,000 maka tombony ray izy amboniny nefa dia ny fiangonan'Andriamanitra zao no atao a mbola akany tombony ray le izy vidy an'izao izy dia ataovy an'izao ny facture amboary le facture dia amboarintsika dia le tombony asorony re olona aza ty amin'ny fiangonan'Andriamanitra ty no anao an'izany fa mahita loza ty ianao satria mofo 5 sy azan-drano io no metin'ilay tovolahy kely a izy rery nitondra an'io a na mikisana an'ireo olona reo fa mety misy olona mitondra faran'izay kely any ampelantanany any na tsy mafeny 10,000 izy arotsany amin'ny rakotro io nefa ianao nodikodina ny vola io vidianana akanao tombony ny zavatra vidiana na hoe sanatria mivava dia zatsy ianao ny tsy andray karama miopapana be koa ny karama raisinao koa nefa asan'Andriamanitra za manao an'izany tsika zay asa eto amin'ny tembomariny ity zany ny asan'ny devoly zany no efa mifafy fa mitandrema tsika voaka an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mijery ivelany fa mijery ny aiza ny ao anatin'ny fonao ao izy mijery ny ao anatinao ao ary raha mitondra ny mofo 5 io anao sy azan-dranonao io anao a olona tsy omby 10,000 no voky ary mbola isy ambiny ary io 12 sobika tsy ho zakanao mody tsy zakanao rery mody izany 12 sobika zany 7 taona atsika manao an'ity fiangonana ty isa 7 isa fahafenona isa masina zay mahatonga anazy hoe M7000 voaka an'Andriamanitra zany misy zazalahy kely eo izay tondra mofo 5 sy azan-drano 2 ary mofo 5 sy azan-drano 2 dia lazaiko amintsika io no iantson'Andriamanitra ny silofony Jese rehetra taranaka Davida rehetra ny any Israely ny any Efraima ny any Joda ny any Hebreo ny any Jentilisa rehetrarehetra any io mofonao kely io dia avoky olona tsy omby 10,000 rehefa mitondra azy ianao tompony hitantsika tsiraray avy anokatra mifotsika sy ny fanahintsika alala zay lazay ny soratra masina hoe zay manatsofina aoka izy eno zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana tsangana ary tsika raha nandray zany afatra zany andeha hivavaka atsika hisaotra an'Andriamanitra Jehovah'Andriamanitra raha eo nasainao nanao trano fiangonana ho fanaterana ny fanatitra izahay izany hoe tsy hipetraka ny tokantranona ihany izay na ny amin'ny toeram-piasana rehefa tonga ny fotoana fiaraha-mivavaka araka ny baikinao fa tonga anatona ny fiangonana hitondra ny fanatitra araka ny baikinao anorona trano fivavahana ho fanaterana fanatitra tokoa izay tompo raha ny aben'izany fiangonana zany Jehovah'Andriamanitra raha eo dia tsy havita inona amin'izany tokoa zay mofo 5 sy azan-drano 2 efa inona amin'ny abetsahan'ny olona hiditra amin'izany fiangonana izany raha ny aben'ny fiangonana no jerevana kanefa mino Andriamanitra raha eo fa mbola misy tokoa any zazalahy kely iray hitondran'ny mofony sy ny azan-drano 2 zay tsy nanombinany tokoa izany rehefa nandeha nanaraka anao izy ka dia nanolotra anao zany mofo zany rehefa nialainao Jesosy ary zany mofo zany dia nahavoky olona tsy omby 10,000 koatra ny zazam-behivavy ary dia mbola nisy ambiny 12 harina Jehovah'Andriamanitra raha eo hiasa amin'izao fiangonana zao ny tenin'ny soratra masina zay omenao ka tsy anaiky ho aviliviliny
ny rivotra afafin'ny satana syridragona sy losifera amin'ny vaokanao fa mba iorona tokoa ny vaokanao tsiraray avy ary dia atoky aminao satria hoena Jesosy oka atoky hatramin'ny fahafatesany ianareo dia omeko anareo ny sary-boninahitry ny fiainany ary mbola nilazako ny soratra masina manao hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantarareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikalizanareo aina misaotra tompo any amin'ny vaky teny izany perikopa izany fa tsy nisy izany taloha hatramin'izay nisy ny perikopa satria tsy nisy fanorenana fiangonana fohy be maneran-tany izay ho atao fa amin'izao andro ny fanorenana fohy be maneran-tany izao dia nataonao ny fanandrify amin'izany ny vaky tenin'ny perikopa fa ato tokoa ianao Jehovandriamanitra miasa amin'izao fiangonana zao tokoa ianao ka dia tsy mba isan'izay emitra tokoa izay ho any amin'ny fahaverezana fa ny marina amin'ny finoana no velona aminy ho ianao ko dia anao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra mandrakizay ny anaran'ny Jesosy maty ny levina antsangana araka ny soratra masina no angatana izany vavaka izany halleloia amen. Fahitanao an'ilay toriteny fahitako an'ilay toriteny pasteur Mayolla dia hita zany hoe voalohany indrindra mampitandrina anazy dia hita hoe aina mampahery mpino ny fandehan'ny tenin'Andriamanitra tena mipetrapetraka tsara ary mampahery tsara mpino milaza ny zava-misy amin'izao iainantsika izao mihitsy. Raha ny fomba nainao koa azy aloha dia tsara ilay izy satria misy lesona betsaka azo tsoahana anatiny zany tokony hananana fitondran-tena mendrika tokony hanompo an'Andriamanitra amin'ny fosy saina ny fanahy amin'ny hery rehetra mihitsy satria tena tafita tsara mihitsy ny hafatra nataon'ny pasteur zany androany. Misy asa atao raha bitseko andray anjara vianao anatin'ny asa an'Andriamanitra. Ye, andray anjara. Fanentanana ny olona roa akaty mananatsika rehetrarehetra hiaraka norona an'ilay fiangonana lehibe eto Afrika fa asan'Andriamanitra io.
Jehova dia teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao retinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao le Jehova. Ampamilamila tantavany aminao le Jehova ka mila fo aminao. Anara tantavany aminao le Jehova